Miondrika mpanajana eo anoloan'ny fianakaviana izay nahazo ny loza izay nahazo ny fianakavian'ny tompoko vavy Rasoakininika moa i Rosy Mamogotso. Isan'izany ny izay voalazan'i Rosy ka mitantara ny zava-niainany nandritra ny fiaonany tamin'ny Rasoakininika indrindra i Rosy ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Voalohany tena angamba aloha dia mamangy mifahoriana amin'ireo artista namana sy ny avy any atsimo rehetra, ny fianakavian'ny Rasoakininika, ny vadiny, ny zanany. Ny fankalalana izy no isan'ny voalohany mitondra ny zany hoe kininika izany eo amin'ny eo an-tsehatra. Ny kininika moa iny fomba fandihy anankiray avy any atsimo zany, ary fomba fihira ihany koa, hoe le fihira original tsy manamboatra feo fa le tena feo avy any mihitsy. Raha tsy nisy azy angamba ny mpihira ohatran'ny hoe Barinjaka, Bara reny tsy ho tafavokatra an'izao. Ny fahatsiarovako ngeza indrindra taminy dia nanao première partie an'ny Rosy izy tany amin'ny Donia, zany hoe faran'izay ambony avo leta le fampisehoana. Rasoakininika dia nisy tarika avy any amin'ny fahatan'ny Port Berger dia Rosy zany no teo azo lazaina hoe tao arinany. Raha nandeha fampisehoana dia zavatra tena hoe nampitolagaga zany, nampirehetin'ny Rasoakininika mihitsy Nosobe zany. Eritreretra izy avy any atsimo fa Nosobe izy zany tena mandihy ny stade ray manontolo rehetra zany nahita hoe io andro io zany isan'ny hoe consécration ny Rasoakininika. Farany koa tany Marseille misy fampisehoana nataony ihany koa, misy ny gasy rehetra avy any Frantsa zany, dia mitovy amin'izay fandraisan'ny olona azy izy faran'izay tsotra. Azo lazaina mihitsy ary ohatran'ny hoe olona avy any ambanivohitra zany izy raha jirenao, fa sur scène zany tena eo mihitsy ny toerany ao amin'ny place nozy ny fomba fiteny. Raha tompoko vavy zany tamin'ny fahavelony dia nahavita ny sangisangy foana zay, nanavatra foana hoe raha zao sanatria misy mahafaty indray andro any, zao tsy maintsy ampandalovy Tananarivo dia anovana asia orchestre, zay moa fiteny azy aminay any atao mandrapotsy zany. Dia Toliara koa atao an'izay, fa izy zany tena izy milevina any Tongobory any amin'ny districtn'ny Betokatsimo zany tompoko vavy. 78 izy niteraka, tamin'ny 78 izy niteraka, namela kamboty anankiroa lahy. Dia tsara fantatra fa ny zanaky Rasoakininika lahy 13 taona Liko Kininika izay mpitandry batery eo amin'ny tarika bandikely eny. Izy fa tsy dia hoe tena mpitandry raha fa miaraka mamany foana manao zao satria vakansy le andro dia anatin'ny olona naratra. Dia nisy cousinany anankiray danseuse koa tapaka tanana anatin'ny maratra. Dia misy amin'ireo mpanao kilalaka namantsika reo maratra. Dia hirapatrien'ireo maratra reo aty Tananarivo sy le corps zany no ivorianay miaraka amin'reto manampahefana reto amin'izao fotoana zao. Zay mbola andefasanay alerte général foana amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra, hatrany amin'ny présidence ka hatrany amin'ny zanabahoaka, hatrany amin'ny primature. Zao moa zay fahitanareo atao amin'ny assemblée zay efa misy zavatra miroso be sy ny civil, ray aman-dreny civil miaramila zay afaka manampy anay zany. Fa raha alefa tobily zany tompoko vavy avy any dia 2 jours et demi vao tonga aty Tananarivo. Dia sao dia ho simba ny andro mafana sy namany fa mba miangavy zany zay mba ataontsika zay mba tratra hoe mba ampotenana azy avion. Eto koa moa ny compagnon zany, ny fiancény zany, dia ry ny président ny artiste ny Toliara Fiarto zany, dia niaraka aminay teo koa ny président syndicat Njimatonjakatiana, fa maro moa ny asa atao dia tsy maintsy fanizarazara zay.